Andeha hiaraka maka ny salamo isika. Andeha misaoran'i Jehovah ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah, izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehovah. Manandrata ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehovah. Hitay anao avy ao ziona ny Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra, tsara sy masina indrindra izay any an-danitra, atolotra ianao ny tehera ny saotra ny asa ny voninahitra, satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mpanao ny tsara, Andriamanitra mihevitra ny mahasoanay mandrakariva. Ho anay kosa Tompo ny famindrapo sy ny famelan-keloka avy aminao, diovy izahay ao afa-pahotana ary aoko ho vita fihavanana aminao ny tsirairay avy. Manatria ny fotoana rehetra izay ataonay eto amin'ity hariva ity. Aoka ny fanahinao no hiaraka aminay hatrany sy hanome ny fahazavan-tsaina rehetra atotosa izany fandaranay izany ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ilay tianay no nononay ny vavaka. Amen. Amen. Ho fiderantsika an'Andriamanitra amin'izao folakandro izao dia andeha hiarantsika manao ny hira fa 2:20. Efa ivelomako toko Jesosy, ato ampoko ny fitiavanao. Nefa tiako raha izao tontolo izao, no andray ny fahasoavanao. Nefa fantatrao ny harebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao, anameloka raha izao tontolo izao, tsy lazako ny fitiavanao. Efa fantatrao ny halemeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy.
Eny ary ialana tsina kely ny fahatapahana satria mba nisy fanatsarana kely ho an'ireo namantsika izay manaraka ao amin'ny radio. Eny ary mahafinaritra no mideran'Andriamanitra miara-niteran'Andriamanitra sika tsirairay avy dia mahafinaritra izany. Miarahaba antsika ary aloha miarahaba ny Lila, miarahaba ny Toky ihany koa sy Rado ao amin'ny kirakira ara teknika ao amin'ny radio sy eto alohanay eto. Arabaina avokoa isika tsirairay avy any tokantrano any naiza misy atsika dia tolorana izany arahaba izany ary rarina ny soa ihany koa mba hahita fifaliana mandritra izao folakandro sabata izao. Mbola ao anatin'ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy isika amin'ity anio ity. Isaky ny sabata faha-efatra ny volana Jolay ao anatin'ny taona dia sabata maneran-tany ho an'ny ankizy. Manana fotoana manokana ny ankizy ao anatin'izany. Misy daty ihany koa ny sabata maneran-tany ho an'ny zaza marefo izay efa lalovantsika moa iny, dia misy ihany koa ny sabata faha-5. Zay zany mba tsy fangaro le izy le atsotsika hoe fiangonan'ny ankizy. Indray mantsy Lila misy fifangarona eo dia somary sahirana ny any fiangonana inona le zao dia inona le zao. Fa ny sabata faha-5 zany hoe misy intelo eo izy mandritra ny taona dia fiangonan'ny ankizy izay ahafahan'ny ankizy mianatra ny fiainam-piangonana, mianatra ny kirakira sy mety mitoroteny, manao diakona kely izy, mandray anjara feno ao anatin'ny fiangonana. Mazana ary izy io dia omena toerana manokana mihitsy ny ankizy ahafahany manatanteraka izay hoe fiangonan'ny ankizy izay. Fa ny amin'ity anio ity zany ilay sabata faha-efatra ao anatin'ny volana Jolay dia natokany foibe maneran-tany ho sabata ho an'ny ankizy. Nanana loha hevitra lehibe isika tamin'ity sabata ity dia ny hoe nantsoina mba haneho fahasamihafana. Ny toko sy andiny lehibe izay nangalana loha hevitra zany dia ny Korintiana faharoa toko faha-5 andininy faha-7 dia tamin'ny maraina isika dia nisy seho an-tsehatra izay nataony tsirairay tany amin'ny fiangonana tany naseho teto ihany koa dia ny hoe andeha nisy fiovana. Zay zany no tao anatin'ny ny tantara seho an-tsehatra iny izay nahitantsika an'ireo ankizy nanao akanjo miloko samihafa. Tao amin'ny radio moa zany dia somary sahirakirana kely satria tsy nafantatra tsara hoe nisy loko samihafa tao dia tao ny loko manga dia nisy ny soratra hoe fitiavana. Tao ny loko volomparasy izay nisy ny soratra hoe faharetana. Tao ihany koa ny loko mavo izay nisy ny soratra hoe fifaliana, ny loko maitso izay nisy ny soratra fiadanana, ny loko volondaoranjy na orange zany dia nisy ny teny hoe fahamarinana, ary ny loko mena dia nisy ny soratra hoe Jesosy. Dia arakaraka ny nidiran'ireo ankizy ireo zany tao amin'ilay olona anankiray izay ny akanjo fotsy tanteraka fotsiny izy dia nanome loko araka n'izay loko nentina izay izy ireo tao amin'ilay akanjon'ilay olona anankiray dia nanjary nanana loko isan-karazany loko ny havana ilay lokon'ilay akanjo anankiray nampisy fiovana. Dikan'izay zany ny fitiavana, ny faharetana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny fahamarinana dia nampisy fiovana teo amin'ilay olona ary Jesosy no fototra ny avian'izay fiovana izay. Zay zany raha fitinina ny tantara seho an-tsehatra izay nozarain'ny ankizy tamin'ny maraina, ary tiany Jesosy raha handray azy isika dia hampisy fiovana eo amin'ny fiainantsika. Izay ilay loha hevitra lehibe hoe nantsoina mba haneho fahasamihafana. Nisy fahasamihafana ny fiainana teo aloha sy ny fiainana vaovao izay miaraka amin'ny Jesosy. Toy ilay fitafiana hoe nisy fahasamihafana ilay akanjo fotsifotsiny sy ilay akanjo lasa maro loko rehefa avy eo. Ao anatin'ity fandaharana ity zany isika dia iresaka araka nefa niresantsika tamin'ny maraina moa izay Lila tao anatin'ny afatra hoe androany folakandro isika dia hijery an'ireo olona izay
zay indrindra nandalo fiovana zany teo amin'ny fiainany a rehefa nyfanena tamin'i Jesosy. Olona vitsivitsy a no tantaraina amintsika. De mialohan'ny hidirantsika amin'izay lohahevitra isy fizarana anankitelo izay a de anaraka hira aloha isika, hira ny ankizy. Mandra-pahatonga ny hira ao amin'ny toky ao a de isy fizarana anankitelo izy tsika le izy. De ao anatin'izay a no ahitana ny hoe manasitrana ny ratratsika Jesosy a, mamela ny heloka atsika Jesosy a, ary miantso antsika Jesosy. Zay zany lohateny tsirairay a ao anatin'izay fizarana izay. Ary mino a fa rehefa hifaran'izao fotoana izao de fiainana vaovao miova ny fiainantsika tsirairay avy, na ankizy ianao, na tanora ianao, na lehibe ianao. De zao rakizy asa dino, saika adiniko le izy Lila, fa isy asa tanana androany, isy asa tanana androany a izay mampiseho an'ilay fiovana zany, lay loko maro samihafa. De inona moa le loko maro samihafa Lila? Lokona havana na fahaizany ankizy azy arc-en-ciel. Zay zany no ataontsika. De manomana zany isika taratasy fotsy a ho asitsika sary na havana izy io, de taratasy miloko isan-karazany a izay anaovantsika fanehoana izay loko isan-karazany izay voavy resantsika teo. De ilaina koa ny hety, ny lakaoly, kofehy kely, zay. Zay zany no mantsika. De andeha ary sika naraka avy hatrany an'ilay hira ny ankizy. Father
ao anatin'ity fizarana voalohany ity sika lila de hijery an'ireo olona zay nahita fiovana rehefa niaraka tamin'i Jesosy na rehefa nifanena tamin'i Jesosy. Nampisy fiovana teo amin'ny fiainany zany ary izara anankitelo izao fandarana voalohany izao. Ny voalohany de hoe manasitrana ny ratratsika Jesosy. Izy io de vehivavy anankiray nifanena tamin'i Jesosy. Hafa kely ny fomba nifanenany tamin'i Jesosy ka nampiova ny fiainany. Azony lila ambara rave na afitinina kely amin'ireo namantsika hoe inona ny zavatra niseho, inona ny zava-nisy de nampiova ny fiainan'ity vehivavy anankiray ity. Ny tantarantsika aloha de hitantsika ao amin'ny Marka 5:5-20 ka hatramin'ny 7:30. De ambara amin'ny Baiboly amintsika efa naharitra 12 taona be izao no namparary an'ity vehivavy ity. Maro ireo mpitsabo mety efa nandray tanana azy, efa nandany vola be ihany koa izy sy nampiasa izay farafananany rehetra. Nefa raha tokony ho sitrana salama izy de voamaika ny ratsy ny fahasalamany. Tsy nisy olona afaka nanampy ny fahasalamany mba hiatsara mihitsy, tena tsy nisy mandram-pionany tamin'i Jesosy. De rehefa nandreny momba an Jesosy izy de nanana finoana lehibe fa izy no asitrana azy, ka nahatonga azy hanana zao eritreritro zao hoe na de ny fitafiny ihany aza ny voatendriko de ho sitrana. Betsaka ireo olona nitangorona manodidina an Jesosy nefa tamin'io andro io. Nanaraka tao aorianany vahoaka rehetra izy de nanao izay kasiany ny sisina akanjon Jesosy. Teo ny eo ihany niaraka tamin'izay hoy ny Baiboly de sitrana izy ary afaka tanteraka ny fanaintainany.
feno fakasitrahana ny tao anatiny tao a ary nikasa nitsaitsaika hiala teo izy saingy nitodika tany amin'ireo vahoaka Jesosy dia nanontany hoe iza ny nanendry ny lambako. Gaga ny mpianatra ka nyteny hoe hitanao zao voaka mifanety aminao zao ka hoe iza no nanendry anao. Saingy nijery manodidina izy a iza hoe iza ary ny nanao an'izany. Fantatry ilay vehivavy a fa mila mamala ny fanontaniana napetraka Jesosy izy dia nanantona nakeo aminy izy dia nitantara ny zavadrehetra niseho toy izao ny valiteny feno fahalemena nasitran'i Jesosy izany. Anaka ny finoanao no nahasitrana anao mandeha hanasoama tsara ary sitrana amin'ny aretinao. Rehefa niona tamin'i Jesosy izany ity vehivavy ity a dia tonga olom-baovao izy, sitrana tamin'ny aretiny sy ny fanaintainany rehetra izy dia nanao izay ahafahany mikasika ny sisin'akanjon'i Jesosy izy a ary rehefa nanendry azy izy dia kasika niavaka noho ny fifampikasoana tamin'ny vahoaka marobe teo aminy izany. Nikasika nataony a dia fanehoana finoana tsotro izao. Azoko an-tsaina ery izy manontany tena sady nino fa afaka ny ahasitrana azy Jesosy ary dia voavaly a ny finoany. Fa izao vonona nasitrana rehetra atsika rehetra ihany koa io Jesosy io. Tena mahavariana izany tantara izany. Rehefa niaona tamin'i Jesosy izany ity vehivavy ity dia ny fahasitranana ny fiovanan'izy teo aminy. Ary tena zava-dehibe izany a ho antsika ihany koa ny fanasitranana dia fiovana izay hoentin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Tahaka ny ilay vehivavy teo izay resahantsika teo izany izay niezaka hanatratra an'i Jesosy dia azontsika atao ihany koa ny manatratra azy amin'ny alalan'ny inona re? Amin'ny alalan'ny vavaka. Rehefa matsiaro malahelo na tezerana na ratra-po, rehefa mandalo zavatsarotra isika dia azontsika atao tsara ny miresaka amin'i Jesosy sy mangataka fanampiana aminy. Anio isika dia andeha hanao fampiarana. Andeha isika aka fotoana hiresaka amin'i Jesosy ny amin'ny fanasitranana izay mety ilaintsika. Andeha hanao vavaka mihitsy isika angataka amin'i Jesosy. Raha sitraka ao a dia andeha atao izao vavaka izao. Andeha ho tononontsika hoe Jesosy io mangataka aminao a mba jereo sy enoy fangatahako. Raha sitraka ao dia sitrano ao amin'ny lafim-piainako izay mila fanasitranana rehetra dia misaotra anao aho manasitrana ny foko sy nanova ahy olom-baovao ahatonga ahy olona hafa. Tianao aho ary matoky anao aho. Amen. Zay no andeha vavaka ataontsika ho asandratsika eo amin'i Jesosy. Na ankizy ianao, na lehibe ianao, na tanora ianao dia mino aho fa manana antom-bavaka tiana omenan'i Jesosy ao anatin'izany. Manana zavatra tiana hositranina daholo sika tsirairay avy sa ahoana lina. Mety hoe ara-panahy izany, mety hoe ara-tsaina dia mety ho ara-nofo ihany koa. Andeha ao anatin'ity hiri ity ary no anaovantsika izay vavaka izay. Tao ary. Sai
nisy lehilahy efatra. Fizarana faharoa indray sika izay miresaka ny amin'ny hoe mamela ny helontsika Jesosy. Ny tantarantsika manaraka dia mahakasika olona vitsivitsy izay nanampy ny namany mba hiaona amin'ny Jesosy tamin'ny fomba hafa kely tsy mahazatra. Hitantsika eo amin'ny bokin'ny Marka toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 io tantara io. Tamin'izay fotoana izay dia nitoroteny tany Kapernaum Jesosy. Dia nampianatra tao amina tokantrano iray izy izay feno olona ny tao anatin'ilay trano ka voatery nijanona teny ivelany ny olona sasany. Nisy lehilahy efatra nanana namana marary izay tsy afaka namindra tamin'izay fotoana izay. Resy lahatra izy ireo fa mila mitondra n'io namany io eo amin'ny Jesosy ka dia nataony teo ambony fandriana ilay namany ary dia nentiny. Saingy nisy olana nitranga tsy tafiditra teo ambaravarana izy ireo. Tsy nataony asakana azy nefa izany. Noho ny finoana lehibe izay nananana izy ireo fa hoe ho tafahana amin'ny Jesosy izy. Dia niakatra tao an-tafontrano izy ireo dia nanesorana ny tafo dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrin'ilay marary. Ary Jesosy noho nahita ny finoan'ireo olona ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka voavela ny elokao. Fantatry Jesosy tsara ny tao am-po sy tao an'eritreritra ity lehilahy ity. Fantany fa mila famelana izy. Izany no antony ilazany taminy hoe voavela ny elokao. Fantatry Jesosy ihany koa fa misy tamin'ireo mpanorandalàna ny hevitra fa tsy manana fahefana hamela eloka akory Jesosy. Dia novakiany Jesosy ny tao an'eritreritra ireo olona ireo dia hozy Jesosy hoe nahoana nareo mieritreritra n'izany zavatra izany ao am-ponareo. Iza moa moramora kokoa i Jesosy ny manao amin'ilay marary ny paralysisa teo ve hoe voavela ny elokao sa ny manao hoe mitsangana dia betao ny fandrianao ka mandeha ihany. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana etỳ ambony tany hamela eloka dia lazaiko aminao sady nitodika tany amin'ilay marary ny paralysisa izy tamin'izay fotoana izay no nanao hoe mitsangana dia betao ny fandrianao ka mody any an-tranonao. Niaraka tamin'izay ihany dia nitsangana izy dia nambeta ny fandriany ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjona izy rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Mamela eloka Jesosy. Tena mahavariana le tantara. Raha azoko tsara izany lila dia ity le hoe lehilahy narary ny paralysisa. Ny zavatra nafinaritra tao anatin'izy io dia efa fantatry Jesosy mialoha sahady hoe mila famelan-keloka ity lehilahy ity. Anisan'ny zavatra efa tsapan'i Jesosy zany na eo amintsika ihany koa aza. Anisan'ny fifanenana anankiray nanova ny fiainana lehilahy anankiray izy ity. Tsy vitany hoe sitrana izy fa voavela eloka. Tonga olona hafa zany ilay marary ny paralysisa rehefa niaona tamin'i Jesosy izy. Amin'ny lafiny roa mihitsy no maha olona hafa nyity lehilahy ity. Voalohany dia sitrana tahaka ilay vehivavy tao amin'ilay tantarantsika voalohany izy fa manan-danja ambonin'izany dia ity navelan'i Jesosy ny eloko ity olona ity. Eny talohany nanasitrana ny vatany aza dia efa navelan'i Jesosy ny elony. Azon'i Jesosy atao koa ny mamela ny elokontsika. Hafa ny famelan-keloka raisintsika avy aminy. Rehefa mangataka famelan-keloka amin'izay tsy mety ataontsika isika dia toy ny hoe tsy misy mihitsy izany fahotana izany. Tsy misy zavatra tokony ataontsika akory mba handraisantsika n'izany famelan-keloka izany hoe misy ezaka ataontsika. Satria izao efa noraisin'i Jesosy teo amin'ny tenany ny tambony izay hotantsika izay. Ny any ataontsika dia izao mangataka ampinoana. Saingy tsy mijanona eo amintsika koa ane izany famelan-keloka tolon'izany fa lalina noho izany mihitsy ny tiany atao. Ambaran'ny Baiboly amintsika ry mpiaino ajaina ao amin'ny Efesianina toko 4 andininy 2:30 manao hoe
tenentsika fotsiny le izy tokony alemy fanahy amin'ny namantsika avy isika ka ifampiatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokontsika ao amin'ny Kristy ihany koa. Ny naman'ity lehilahy narary ity zao dia nalemy fanahy taminy sy niantra azy dia nitondra azy nakeo amin'i Jesosy. Dia zao indray lila no andeha ataontsika. Andeha anao fampiarana isika. Angataka famelana amin'i Jesosy isika dia zao ihany koa ifamela heloka isika. Satria Jesosy namela ny helokontsika dia andeha hiantra ny hafa ihany koa isika dia ifamela heloka. Anio ary isika dia zao ny ataontsika. Isafidy ny amela heloka ny namantsika isika amin'ireo izay manana olana amintsika. Marobe ny mitoetra ao anatin'ny fahatezerana rehefa nisy nanao ratsy tamintsika na koa ny mikasa anao valifaty. Saingy Jesosy dia mangataka amintsika mba ho hafa noho izany ny fiainantsika. Zay le misy fiovana. Asainy mamela heloka isika dia isaky ny mamela heloka isika dia mampatsiahy antsika ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy antsika izany tamin'ny namelany helokontsika. Zao ary ny ataontsika mifampiresaha amin'ny ankonanao ao an-tokantranao na amin'ny namanao na izay fantatrao fa misy olana mampisaraka anao aminy dia andeha ifamela heloka mihitsy toy izay namelan'i Jesosy ny helokontsika. Dia zao ny anaovantsika azy manaraka hira aloha isika lila. Ao anatin'izay hira izay dia ifanantona ny ao an-tokantrano, ifanantona ireo izay manana olana dia ifamindra fo sy ifamela heloka dia avy eo angataka famela-keloka amin'Andriamanitra. Andeha ary anaraka nyity hira ity isika. Namako
tonga eto amin'ny fizarana fahatelontsika vatosoa izay miresaka ny amin'ny hoe miantso antsika Jesosy ao anatin'ilay loahevitra trano mosika izay hoe natsoina mba haneho fahasamihafana. Ny tantarantsika manaraka eto indray dia miresaka olona efatra izay tsy napoizina loatra ho lasa mpitarika izay niona tamin'i Jesosy raha tao anaty sambo izy ireo. Izany tantara izany indray dia hitantsika ao amin'ny Matio 4:1 ny 9:20 ka hatramin'ny 12:20. Ary noho nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasina Galilea Jesosy dia nahita amin'ny rahalahy dia Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina. Niasa mafy reto lehilahy reto. Teo ambany masoandro migaingaina nandritry ny andro ary tsy mijanona nanipy ny aratony. Matianina nefa ireto mpanarato reto ary efa nianatra izany tamin'ny ray aman-dreniny izay nandova izany tamin'ny razany teo aloha ihany koa. Hafa mihitsy ny asa mandraraha nomaniny Jesosy ho azy reto. Rehefa nahita ny Petera sy Andrea nanipy ny aratony mantsy Jesosy dia hoy Jesosy tamin'izareo hoe manaraha fa ataoko mpanarato olona ianareo. Toy izany hatrany no nanasana ireo mpirala manaraka izay hitany ihany koa teo amoron-drano tamin'io andro io ihany dia tsy iza akory izany fa i Jaona sy Jakoba rahalahiny. Izy rehetrareo dia samy nandao ny sambo kely ny avy hatrany ka nandeha nanaraka an' Jesosy. Nandritry ny fotoana rehetra ny ainan'i Jesosy tetỳ tany dia ireo lehilahy efatra ireo niampy lehilahy 9 hafa dia nanara dia an' Jesosy mandrakariva. Ireo mpianatry Jesosy 12 dia natsoina avy tamin'ny sehatra asa samihafa izay nisy azy ireo mba hanaraka an' Jesosy dia niara nandeha taminy ireo 12 ireo naresaka taminy, nahita azy nanasitrana ny marary, namoaka demonia, nampianatra sy nitoroteny tamin'ny olona marobe ary nizara ny afatra izay nitondra fanantenana ho an'ny vahoaka rehetra. Ary satria nandany fotoana maro ny arahana tamin'i Jesosy izy ireo dia niananahaka an' Jesosy ny fiainan'izy ireo. Ary ambonin'izany araka ny fandroson'ny fotoana dia tonga azon'izy ireo ilay afatra izay mitondra fanantenana izay nampitahin'i Jesosy. Dia manazava izany afatra izany indrindra andeha iarahantsika manao izao nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana izao tontolo izao fa mba hamonjy azy amin'ny alalany. Tonga hamonjy antsika Jesosy. Tonga tetỳ tany izy mba hamonjy antsika sy hamela ny helontsika rehetra. Tonga tetỳ izy mba hanome fanantenana ho antsika tsirairay avy. Tonga tetỳ izy mba hanova antsika mba ho tonga olo-kafy isika, mba ho tonga olom-baovao isika rehetra. Maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy mba handray ny vokatra ny fahotantsika ho azy. Nitsangana tamin'ny maty anefa izy ary namela teny fikasana tamin'ny mpianany sy nanome iraka mba ho azy ireo. Izany iraka izany dia hitantsika ao amin'ny Matio 7:20, 9:7 sy ny 20 izay niresaka tamin'ny mpianana nanao hoe komandy ihany ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Rehefa izany dia nanao izao teny fikasana izao koa izy hoe ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izany teny fikasana izany no nomba ny mpianatra Jesosy ary dia nandeha nanohy nanaparitaka ny afatra izy ireo rehefa lasa niverina any an-danitra Jesosy. Nanokana ny fiainany tamin'ny fanapahariana ny filazantsara ireto mpianatra ireto ary mandraka ankehitriny dia mbola mitondra fanantenana trany ny afatry ny filazantsara. Zava-dehibe mihitsy izany Lila. Tantara anankiray tena anisan'ny mahafinaritra ihany koa ity ny antsoiny Jesosy ny mpianany ity. Dia
inona zany ny zavatra niova teo amin'reto mpianatra ireto rehefa nyfanena tamin'i Jesosy izy ny asany ny asany ny asany mpanarato ny asany a mpanarato trondro dia nanjary mpanarato olona lasa mpitory ny filazantsara zany izy mpizara ny fitiavan'i Jesosy a amin'ny hafa zay koa zany zao dia anisan'ny ohatra lehibe anankiray a izay fifanenana tamin'i Jesosy nitondra fiovana izay ary Jesosy zany a rehefa mifanena amin'ny olona rehefa mifandray amin'ny olona dia tsy maintsy misy fiovana entiny a eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny zavatra anankiray nafinaritra be anaty ao anatin'ilay izy koa lila dia hoe arakaraka ny arahany tamin'i Jesosy teny a dia ny ananahaka an' Jesosy izy ny antovy amin'i Jesosy ny fiainany niova zany a ireo toetra hafa teo aloha satria nanana toetra na izy azy ireo mpianatra ireo dia niova ireny a lasa ny ananahaka an' Jesosy anisan'ny zavatra tena anankiray fiovana nafinaritra ihany koa izay lila rehefa manapa-kevitra ny anaraka an' Jesosy zany sika dia mandray io hiraka izay nomeny Jesosy ny mpianany io ihany koa izay koa zany fiovana mandray hiraka antsoina izara ny afatra hitondra ny fanantenana zany isika dia tokony hanaparitaka lavitra sy mivelatra be zany a izany afatra ny filazantsara zany isika nokendrena mba hiparitaka tokoa mantsy ny afatra momba an' Jesosy izay ny hevitra n'ilay hoe manarato olona zany hoe betsaka zany ny olona tokony andre rehefa mizara ny filazantsara isika dia mizara amin'ny hafa koa ny olona izay nitoritsika ary toy izany a no hiparitahan'ny filazantsara amin'ny fomba mivelatra sy mandeha lavitra tena mahavariana zany fiantsony zany isika koa dia afaka misafidy ny anaraka an' Jesosy a sy anaparitaka ny afatra tahaka ny nataon'ny mpianatra Kristy sady zany ao anatin'ity hirity ary dia andeha mihitsy isika n'olo tena dia amaly ny antson'i Jesosy dia anao hoe andeha aho anatanteraka ny hiraka izay nampanaoviny aho antso ho amin'ny fanolorantena izany ombaeno ny feony miantso anao o azay fa efa miandry anao ny tomponao te handray ny tananao o mavaly ny fanasany anao fangana reka modi efa ulauni ati sesosianenu miantswanawani o azaela mudi efa miaratsiagne titanity efa miandanjako ny
Titiwe ura visau paniza Kuganu Mamari Nyamswata Jizaso Mideba Libuva Manantu Anizaso Tanuma Ifiki Ifamute Oeke Ani Oeke Nifamute Atuluchana Oeke Azaeka Otele Nitanani Zesoni Ulacha Rehefa mandre ny filazantsara ny olona ray dia lasa mpianatra noho ny fiovana izay misy eo amin'ny fiainany. Ary indrindrandrindra ihany koa noho ny fiderin'Andriamanitra tsihatra teo amin'ny fiainan'ny olona io. Araka ny antsika teo rehefa nanao an'Andriamanitra, rehefa niaraka tamin'i Jesosy mandrakariva amin'ny mpianatra, dia afaka manao tahaka izany ihany koa tsika manokana ny fotoanantsika isan'andro isan'andro ho an'i Jesosy. Afaka mamaky izany tantara izany tsika ao amin'ny Baiboly, ary indrindrandrindra ihany koa afaka mifandray amin'ny tsy tapaka isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka. Rehefa manokana ny fotoanantsika miaraka amin'ny Jesosy manko isika dia lasa miova ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Move tsy mba tiantsika izany, ary ny tena zavatra mahafinaritra rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika isan'andro isan'andro dia lasa manahaka azy ihany koa ny fombantsika izay ataontsika. Lasa manam-pitiavana mihoatra isika ka afaka mizary izany ho an'ny hafa. Lasa manana anjara fiadanana, anjara fifaliana, fanantenana koa isika mihoatra izay ahafahantsika mizary ho amin'ny olona izay tsy manana an'izy ireny. Ary indrindraindrindra rehefa miaraka amin'ny Jesosy isan'andro isika dia lasa mijoro amin'ny fahamarinana izay raisintsika, ary ny tena mahafinaritra dia isika indray avy eo no mizary izany fahamarinana izany ho amin'ny hafa. Anio ary tadidio mandrakariva ny tantaran'ilay vehivavy izay narary nandritra ny 12 taona, kanefa dia nisotran'i Jesosy tao anatin'ny fotoana fohy monja izy. Te hanasitranao ihany koa Jesosy amin'ity anio ity raha mety anao. Aza dinoina ihany koa ilay tantaran'ilay lehilahy izay narary ny paralysisy izay nentiny namany teo anatrehan'i Jesosy satria tsy nanana hery izy hatongavana teo, fa dia hitantsika teo fa navelan'i Jesosy ny heliny. Tianao ihany koa ve mba ho avelan'i Jesosy heloka? Afaka manao an'izay izy amin'ity anio ity raha mety anao. Ary aza dinoina ihany koa ny tantaran'ireo mpianatra izay olona tsotra tahaka azy tahaka anao ihany, kanefa dia nantsony tamin'ny fomba manokana hanatanteraka asa mahagaga. Izahosanao ihany koa ane amin'ity anio ity dia antsony Jesosy hanatanteraka izany asa mahagaga izany. Azontsika atao no miteny hoe eny hanatanteraka izany asa izany izahay. Ary azontsika atao ihany koa no misafidy ny afaka ka hanana fiainana tsaratsara kokoa ka olom-baovao izahosanao manomboka amin'izao androany izao. Move mba fanirianao lalina ny mba hositran'i Jesosy amin'ity anio ity, mba fanirianao lalina ny mba ahafahan'i Jesosy mamela ny helokontsika satria izy mpamela heloka, mba ahafahany miantso antsika mba hanao izany asa mahagaga izany. Inoko fa eny avy hatrany mivaly teninao, tiako ny hanasanao hiaraka hivavaka isika.
ry andriamanitra masina sy tsara indrindra zany an-danitra ao misaotra noho ny toroteny izay erinay tamin'ity anio ity manambara aminay fa vonina mandrakariva ianao anasitrana anay amelany elikay ary vonina ihany koa ny antso anay a ho fanantanterahana ny asanao indreto izay manolo tenao amin'izany raha eo ko meteza mba hiasa mangina ty anatinay mba hahafahanay a manatanteraka izany mamelany elika tsiraray avy aminaran'i Jesosy amen. Andrai ny famonjena
razioni fiti na tehananako ny fahaizana be tsinontsinoina razioni fiti Tianai, mas inaneti ampitaka beni ai magatsika losheti sady misy bibitia maninany akaninjay nefa mba ho aza raha tsy fahatonga makahety ianao ilay ny taiza hitondray lamba vavao rehity sandrina ao maninany akaninjay nefa mba ho aza raha tsy fahatonga makahety
mety ianao ilay nitaiza hitondray lamba vavao rehitisandrinao fa manatenanao. Lila misaotra an'ireo mpanakanto isika napiditra antsika tao anatin'izay lohahevitra izay averintsika ndre mandeha le lohahevitra lehibe hoe nantsoina mba haneho fahasamihafana nantsoina mba haneho fahasamihafana. Ie no mbola azontsika mbara ao anatin'izay resaka nantsoina mba haneho fahasamihafana izay melohany idirantsika amin'ilay fanaovana asa tanana izay tsy miala amin'izay lohahevitra izay ihany. Rehefa miresaka zantsika hoe fahasamihafana dia ao anatin'izay ihany koa ny fametrahana atao hoe fitiavana satria lasa mety misy fisarahana raha tsisy fitiavana fa ao anatin'ny fitiavana dia indrindraindrindra moa ny fitiavan'i Jesosy dia na dia misy ary ny fahasamihafana dia iray ao anatin'izay dia ny fitiavana zany zava-dehibe indrindra eo anatin'izay fahasamihafana izay. Marina mihitsy zany Lila tena rehefa fehezina zany ireo resaka rehetra reo hoe napisy fahasamihafana Jesosy no napisy fahasamihafana name fiadanana ny fifaliana ny faharetana de fitiavana ny fehiny Jesosy ilay fitiavana no manome ale izy dia izay indrindra zany no andraisantsika rakizy ny asatanana izay ataontsika rehefa avy eo dia nefany alohany idirantsika amin'izay dia aleontsika aloha satria ny ankizy moa rehefa hoe tonga anay izay na dia efa fotoana ho anazy ara mandritra ny tontolo ny andro dia mbola ohatry ny eritreretiny ihany mbola misy kely anazy ihany ao dia ny oramamy aleo ataontsika miaraka ihany satria izay ny mahakizy ny ankizy dia omentsika azy foana izay anjara tokony ho azy dia hiarahira mafy be ary tsika rakizy inona moa ilay hira oramamy daoary. Rakizy asa isika hanamboatra havana satria ny resaka tamin'ny maraina zany zao dia hoe andeha andao ampisy fahasamihafana dia ny havana no misy ny loko be da be indrindra ary mampiseho ny fifanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olona ihany koa. Hitantsika fa ny araky ny tantara tamin'ny maraina dia ny loko manga dia nampiseho an'ilay fitiavana, ny loko volomparasy dia nampiseho faharetana, ny loko mavo dia nampiseho fifaliana, ny loko maitso dia nampiseho ny fiadanana, ny loko volondaoranjy dia ny fahamarinana ary ny mena dia Jesosy. Dia andeha ary sika
anao asa tanana, jerena arahana tsara fotsiny le izy de rehefa avy eo isika manao azy, anamboatra zany isika avana. Rehefa misy avana de misy inona foana? Misy rahona. De manao rahona anankiroa zany, maka taratasy fotsy anankiray zany enjanina raha ohatra ka malemy loatra afaka enjanitsika amin'ny taratasy enjakenjana papier chemise ohatra, de apetakitsika eo de nasiana sary rahona anankiroa de nofaritatsika teo ny avana na ny arc-en-ciel. De rehefa netezatsika le izy de lasa ohatrany hoe rahona sy arc-en-ciel mitambatra zany. De ny rahona mamoaka herika madinidinika. De ny herika madinidinika rehefa tarafin'ny tanin'andro de mamoaka loko isan-karazany. De satria ny fitiavana ny fehiny de nataotsika fo kely be da be le herika madinidinika avy ao anatin'ilay rahona. Azontsika ve le izy rakizy? Dikan'izay zany manamboatra fo kely be da be isan-karazany manaraka ny lokony avana zany isika. Ohatra zany hoe ataotsika herika zay miraviravy anakenina de misy loko 7 ny loko ao amin'ny avana, de manao fo loko 7 karazana zany isika, fo kely. De ataotsika ambadika sy ambadika zany le izy ny dikan'izay zany mamoaka fo kely 12 avy isaky ny loko. Fo kely 12 avy isaky ny loko de mila koa zany sika aveo kofehy anatonatsika ny fotsika tsirairay avy. Le fo kely mampiseho ny fitiavana ary ny loko isan-karazany de efa nambaratsika teo. Rehefa nahavita le fo kely be da be zany isika de akambana tsiroro ireo fo ireo ka ny kofehy no eo anelanelany. Zay zany hoe nandahady eo anelanelan'le fo kely anankiroa nakambana zany ny kofehy. De rehefa atsangana le kofehy de ohatra ny orana milatsaka zany ilay fo kely be da be. De anakambana fo vitsivitsy zany isika de vitaina ilay oran'ny fitiavana. Zay ngambany izay mampisy fiovana, nitondra fiovana na fahasamihafana. Asiana lakaoly zany eo ampovoan'ilay fo kely de apetaka eo ny kofehy. De rehefa aveo atsindra eo amboniny ny fo anankiray namany. Zany hoe fo 12 isaky ny loko mikambana tsiroaro. De tohizana hatrany hatrany le izy mandrapipetaka n'ilay fo kely rehetrarehetra eo amin'ilay kofehy. Firy moa ny isan'le loko? Firy ny isan'le lokon'ny avana rakizy? Firy izy teo? 7. De zay vitatsika zany ao anatin'izay. Asiana lakaoly de ampandalovina apetaka eo ampovoany eo ny kofehy de akombona ilay fo kely anankiroa midy ao. De apetakitsika ny fo kely farany de ataotsika eo amin'ilay rahona le izy avy eo. Mampiseho inona moa le fo rakizy? Fitiavan'i Jesosy izay nomeny atsika tsirairay avy, ary izay fitiavan'i Jesosy izay no mampisy fahasamihafana sy fiovana eo amin'ny fiainantsika. Rehefa tsy mifanena amin'ny Jesosy tsika, rehefa tsy manaiky andray an' Jesosy isika de ny teo ihany ny teo, tsy mahita fiovana isika, tsy mahita lokony hatsarana isika, fa lasa ohatrany hoe mahamona aminaina ny fiainana. Raisintsika amin'izay zany zao ilay avana de alefatsika vao ambadika zany. Atambatritsika, ahantotsika tsirairay eo ny kofehy tsirairay izay mitondra n'ilay fo kely 7 mitandahatra.
de asitsika lakôly a ny lakôly baton zany no ampiasaitsika fa iny zany a de malaky be mihitsiny a mora ampiasaina zany iny zany zao ny voalohany a apetakitsika de apetakitsika indray a ny oran'ny fitiavana tsy ora hoe lera fa orana na herika kely madinidinika mamoaka ny atao hoe avana de apetakitsika ao indray koa iny misy anankifiry ny nataotsika tamin'ity anio ity a de enina ny nataotsika enina lavalava zany hoe ohatrany hoe toy vakana anakenina zany toy vakana enina no nataotsika manome orana kely feno fitiavana kely be da be kely sisa de vita ela izy tsika ve mba afaka ampisy fa samy hafana eo amin'ny fiainany namatsika rak'izy afaka mizara itony asa tanantsika tony ho an'ny hafa isika ataotsika fanomezana ho an'izy ireo mba hitondra fifaliana ho an'ireny namatsika reny na olon-dehibe izy mety hoe efa bebe izy de izy reriny ao atokantrano ao mety hoe ray aman-dreny namatsika zany na mety namatsika mihitsy ary tonga ny anniversaire de ina mba fifaliana azotsika zaraina aminy de afaka anaovantsika zavatra toy izao a reny namatsika ireny vita zany a ny avana amafisitsika kely so de mitsoka tao le kofehy zay vita ny asa tanantsika rak'izy andenge ho asehontsika mazava tsara hoe ho an'izay mahita sary zany a de mahita tsara hoe toy izao a no endrik'ilay ina moa zany ina ny ilazantsika n'izy ity ry lila avana misy erikeriky fitiavana avana misy erikeriky fitiavana mahafinaritra izany azotsika ahantona ao atokantrano ao le izy zay zany zay ny asa tanantsika rak'izy a samy manao a ary samy mitondra fiovana mitondra fitiavana ary hitondra fifaliana ho an'ny hafa aby a isika tsirairay avy de anarakira anankiray indray tsika fa aza miala fa misy tantara farany a izay iarahantsika manao
Ie lila nafinaritra ve ny asa tanana nataon'ny zanakitsika tsara tarehibe le izy ary mirariana hoe mba samy anao daholo any an-trano dia mba maningona trano na ningona trano fotsiny ary dia mahafinaritra mijery anazy sady tadiditsika ny lesina hoe misy fitiavana be diabe anaty fahasamihafana. ia iresaka an'izay fitiavana izay ihany tsika lila misy ny atao hoe tena fitiavana dia ohatry ny ahoana ary izay lila hoe resantsika amin'ny ankizy hoe ohatry ny ahoana le tena fitiavana dia ahoana ny ampisy fiovana le izy ao any amin'ny olona anankiray. Ny tena fitiavana rak'izy dia izao hoe faniriana mba hanao ny tsara indrindra ho an'ny hafa ho amin'ny manodidina anao izay ny atao hoe tena fitiavana fa rehefa misy izay dia mandeha ho azy le fiovana rehefa tsapan'ilay anehoana izany dia misy fiovana araka le fahitantsika teo amin'ilay tantaran'ireo hitantsika tao amin'ny baiboly teo dia izay na tonga fiovana tamin'izareo rehefa tsapany le fitiavan'i Jesosy. Izy io ve fihetseham-po taitaitra fotsiny ve izy io sa hoe ohatrany hoe rehefa manana zavatra ry olona ry dia tiako be izy satria misy zavatra tiako alaina ny aminy ohatry ny ahoana le izy. Raha vao izay indray dia tsy fitiavana ny filazana izany fa fitiavana arahana fepetra fa ny tena izy dia tsy fihetseham-po fotsiny ny fitiavana izay ny tena izy fa faniriana ao anatinao araka ny lazaiko teo hoe mba hanomezanao izay tsara indrindra avy aminao ho an'ny hafa dia hitarika azy ho amin'ny fiovana. Mitondra fiovana ho azy zany mitondra fahasamihafana amin'ny fiainan'le olona zany izy rehefa tsapany hoe tiana izy ary tsy le olona ihany zany miova fa lenao manome an'le fitiavana indrindra lila miova ianao koa dia miova ary izay indrindra ny tantara izay ho arahantsika misy olona anankiray izay tia tsy misy fepetra izy tena fitiavana no natolony ho an'ny olona anankiray dia nampisy fiovana teo amin'ny fiainana izany. Andengy lila mba tantarao amin'ireo zanakitsika zandritsika ireo mpanaraka antsika izany tantara izany. Fa miloha izay aloha vatosoa dia aloha asitsika mihira ny voninkazo. Ny voninkazo kely eno tsara rak'izy fa misy voninkazo kely hira aloha zao. Fais donc à ton ours un petit câlin, donne un petit bisou à ton frère, fais un petit coucou à tes voisins, donne un petit coup de main à ta mère. L'amour, tout le monde peut le voir, l'amour, tout le monde veut l'avoir, l'amour, semons-le alentour, l'amour, viens sécher les larmes de ta sœur qui pleure, chante-lui la chanson qu'elle préfère, cesse de te fâcher avec ton petit frère, dis à ton ami qu'elle te manque. L'amour, tout le monde veut le voir, l'amour, tout le monde veut l'avoir, l'amour, semons-le alentour, l'amour. Andeha ry hojerentsika amin'izay le tantarany mpinamana be anankiroa izy ity. I Davida zao rehefa mpanjaka teto dia i Saola nanjaka teo aloha dia efa maty tany amin'ny ady izy niaraka tamin'ireo zanany. Jonatana koa zany maty tamin'izay ady izay. Nefa i Jonatana sy Davida dia tena mpinamana be mihitsy teo aloha ary nanao fanekeny zareo fa raha sanatria misy maty ny ray amin'izy roalahy dia izay velona kosa no ikarakara ny ankonany maty. Rehefa mpanjaka ry Davida dia tena sahirana loatra tamin'ny asany izy any ka adinony ilay fanekena. Dia indray andro nefa dia tsaroany ilay fanekena dia nampiantso an'i Ziba izy. Ziba izay mpanompo ny fianakavian'i Saoly taloha. Dia nanontany izy hoe mbola misy taranak'i Saoly ve? Mbola velona any? Dia hoy Ziba hoe eny tokoa ry mpanjaka, mbola misy zanak'i Jonatana iray any izay ihany sisa tavela any fa malemy ny tongony roa ka tsy afaka mandeha intsony izy. Dia aiza misy azy io sy Davida? Dia nazavain'i Ziba ny toerana mety ahitana azy.
teo ihany dia naniraka ny mpanombo Davida mba haka azy avy hatrany. I Mefiboseta no anaran'ilay zazalahy, zanaky Jonatana izy io. Raha vao nahita tonga teo anatrehan'i Davida izy dia nahatahotra izy ka nikohoka tamin'ny tany. Ianao ve Mefiboseta hoy izy Davida? Eny tompoko, izao no sady tsy nahatraka akory izy. Dia hoy izy Davida hoe aza matahotra fa hanao soanao aho. Efa nianina tamin'ny rainao fa hikarakara ny azy rehetra. Dia averiko ho anao avokoa ny fanananao rehetra sy ny lovan'ny rainao, ny tany rehetra, ary ianao hiaraka hinana amiko isan'andro eo amin'ny latabatra. Talanjona fatratra Mefiboseta ka nanontany hoe nahoana re? Nahoana no hikarakara ianao? Zany tsy tsara no ny alika maty akory, sady ny ankohoka mandrakariva teo anatrehan'i Davida izy noho izany fitiavana lehibe izay naseho an'i Davida zany. Ny hevitry Mefiboseta fa ratsy loatra izy, na dia ny fahalemeny aza dia nieritreretany hafa tsy mendrika akory izany fitiavana lehibe naseho an'i Davida izany izy. Fa Davida kosa dia niantso an'ny Ziba mpanompo ny fianakaviany dia nanao taminy hoe omeko amin'ny Mefiboseta zavikelin'ny tomponao, izany hoe zavikelin'ny Saoly izany ny fananan'ny Saoly rehetra sy ny fianana fianakaviany rehetra, ary ianao Ziba sy ny zanakao lahy ambolin'ny taniny ka ny vokatra rehetra dia hiveloman'ny ankohona Mefiboseta koa daholo. Fa i Mefiboseta kosa hihinana mandrakariva eo an-databatra tahaka ny zanako. Tsaroany Davida tokoa ny fanekena izay nataon'izy Jonatana namany ka noraisiny sy ny karakarainy ny zanany ary ny tiavany. Naneho mitraposy fitiavana Mefiboseta izy tamin'ny nandraisany azy sy ny nitondrany fiovana teo amin'ny fiainany. Dia faly ery Mefiboseta sy Davida satria noraisiny Davida ho ankohonany Mefiboseta. Izay ilay tantara. Tena fitiavana zany lila, fitiavana tsy misy fepetra, ary niezaka nampisy fiovana teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, ary izay le hoe mampisy fahasamihafana, mampisy fiovana. Ny fitiavana natolotry Davida, ny fifaliana natolotry Davida, ny zava-tsoa rehetra, ny fiadanana, ny fahamarinana, i Jesosy mihitsy natolotry Davida ho amin'ny Mefiboseta dia nisy fiovana ny fiainany. Ary izay indrindra no tokony ho raisitsika rakizy, andao isika hiaraka anisy fiovana eo amin'ny fiainan'ny namantsika. Andeha ary anaraka hira izay famtinana ny tantara indray isika. Viens, fils de mon ami, écoute, j'ai ceci à te dire. Ton père et moi étions de vrais amis, ensemble de l'aube à la nuit. Ton père Jonathan m'aimait de tout son cœur, pour moi il aurait donné sa vie. Et si je suis roi d'Israël aujourd'hui, c'est à ton père que je le dois. Viens, viens, mon fils, mon frère, reste donc vivre près de moi. Je l'ai promis à ton père, je prendrai toujours soin de toi. Viens, viens, mon fils, mon frère, reste vivre ici chez moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Un jour à ton père, j'avais promis ceci: si au combat il devait mourir, je prendrai soin des siens et de toute sa famille. C'est une promesse que je veux tenir. Tous les trésors du roi Saül, ton grand-père, tous ses biens, toutes ses terres, aujourd'hui c'est à toi que tout cela revient. Ta famille ne manquera jamais de rien. Viens, viens,
promis à ton père, je prendrai toujours soin de toi. Viens, viens, mon fils, mon frère, reste vivre ici chez moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi.